nosokafana tamin'ny fitoam-pivavahana makotrokotroka ny fanakatonana ny faharoapolo taona ny fiangonana apokalipsy maneran-tany sy ny fanokafana ny fankalazana ny faharoapolo taona ny radio fanambarana ny sabata fa 5 aogosta taona 17 tao amin'ny collegium de Madagascar. Tavavory teto renivohitra avokoa araka izany ireo solontenan'ny mpino apokalipsy manera ny faritra enina eto Madagasikara sy district ary ny atrany ampitan-dranomasina. Amin'ny mafetiny radio azy izay dia nisy ny filaharana nataon'ireo mpiasan'ny radio fanambarana rehetra niditra ny kanja miaraka amin'ny banderole. Marina moa fa ny faritra enina eto Madagasikara dia efa misy ny radio fanambarana avokoa ary miampy an'ireo distrika sasatsasany toy ny any Antsirabe, Ambositra, Ambatofinandrano ary misy koa ny mpiara-miasa amin'ny radio toy ny any Makony sy Maivatanana sy ny maro hafa. Tamin'ny valora maraina dia efa nigadona tery amin'ny collegium ny pasteur Mayolle André Christian de Donné mivady sy ny akorany ary tamin'ny 9 ora maraina dia efa feno hipoka tanteraka ny collegium. Izany hoe tamin'ny 5 ora maraina dia efa niditra ny kianja ireo aokan'Andriamanitra raha tamin'ny 9 sasany no nanomboka ny fitoam-pivavahana. Rehefa vita ny filaharan'ireo mpiasan'ny radio dia niditra ny kianja amin'izay ny pasteur Mayolle André Christian de Donné mivady ary dia nosiny ireo vahoakan'Andriamanitra marobe tamin'ny kafaliana korakoraka ho fahofatana. Rehefa nazy toerana ny pasteur Mayolle mivady dia niroso amin'izay ny fitoam-pivavahana izay mifanaraka ny liturgie ny fiangonana apokalipsy maneran-tany ka tao anatin'izany ny hira fidirana makotroka ary na fihetsika mirindra miaraka amin'ny fanamiana fotsy sy manga. Bravo Manunune!
Now,
Yeah.
La musica sot. Au bene. Era caminho que era tik sai. Mas ele tik su. Suma. E ora Vitany liturgie miroso tamin'ny fanankatonana ny faharoapolo taona ny fiangonana apokalypsy amin'izay ny fotoana roapolo taona ny fiangonana apokalypsy tapitra androany ny fanamarena sy fankalazana zay amin'ny faharoapolo taona zany koa dia amin'ny anaran'ilay Jesosy Kristy no ilazako amin'ny fomba ofisialy fa mikatona ny fanamarena ny faharoapolo taona ny fiangonana apokalypsy ary misokatra kosa ny fanamariana sy fankalazana an'Andriamanitra ny faharoapolo taonan'ny radio fanambarana ary dia mbola nitoy ny lanonana satria dia nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fanokafana ny faharoapolo taona ny radio fanambarana ka nanamarika an'izany ny fanapoana amin'ny afomanga
sy ny fampifatarana ny tsangam-bato dia ny trano lehibe izay misy ariana telo anaovana ny studio ny RFA. Teto dia nanolotra tononkalo ho an'ny radio fanambarana ny Madame Pasteur Auréla Mayol ny amin'izao faharoapolo taona ny RFA izao. Mitombo hatrany radio fanambarana FM 98.4. Vokatra Sakabato mipetraka sy ara-tantara mitondra famonjena ho an'ny taranaka mampara. Tsy takona fenina fa indro toriana sy ambara fa voninahitra Andriamanitra eto Madagasikara. Tany Ampandohany, Tsarovo, tsy aivo fa ny ainga avy teto Antananarivo. Zay angadina nanana sy vinahitany ilay onjam-peo ny radio fanambarana. Efa resy lahatra niasa mafy taloha ela be ny vahoakan'Andriamanitra tao Antsirabe. Nandray valim-bavaka tamin'ny Kafaliana nahazo radio anaovana asa fitoriana. Tsy nanao ambanin-javatra na nanao kitoto fa niasa sy niezaka fianaratsoa ka ny valim-bavaka sy ny fahagagana dia ny fijoroany radio fanambarana. Nandalo ady mafy toa tsy nisy fiadanana nivoaka mpandresy hatrany Antsiranana, nitondra fanafana ary koa fiovana ny fipetrahany radio fanambarana. Sakana maro ataony devolim-piapanga tsy nisy na sakana ny tao mahajanga. Lalàna andalovana nefa maheva tanàna ka samy nametrahana radio fanambarana. Niasa maizina izay nanjakazaka dia resy tanteraka tao Ambatondrazaka. Ka indro tafatsangana tao an-tanàna ilay onjam-peo ny radio fanambarana. Nitoron'ny marina sy nitondra fanasina tonga hatrany amin'ny faritany Tomasina. Ireo fanenjehana sy ireo fiampangana vao maika nampandroso ny radio fanambarana. Nihitatra ny toy hatrany ary koa nahazo vahana hatramy mandroson'oro sy ambady finandrahana. Tsy ho afa miala itsony ary tsy ho afa mandositra ilay radio fanambarana tafapetraka ao Ambositra. Herin'Andriamanitra fa tsy nanana ny ampy nefa afaka nandrava ny fanompo-tsampy. Tropetra fanairana ho an'ny Toliara hatramin'ny mampikolo ka hatramin'ny Bekily dia nanana anjara. Nitondra fampianarana sy fahalalana ny fijoroany radio fanambarana. Isorana manokana ny mpanoratra Lola Solo ary ny namaky Ramatoa Auréla Mayol. Sorato. Ny avaka indrindra ho an'ny fiangonana Apokalipsy ity fotoana ity satria dia nisy ny famalian'ny Pasteur Mayol André Christian Dieudonné ny etahitan'ireo vahoaka ny amin'ny amonjena an'ity firenena malagasy ity ka nisolo tena ny vahoaka ny Pasteur Alphara Kotondrina nanambara an'izany fangatana izany. Eto moa dia tojandraon'ny Pasteur Mayol fiangaviana ny anay maha-olo-perany anay ty fiangaviana ity fa tsy maha-fiangonana anay satria fiangonana tsy manao politika. Fanirina ny anay ary fitalahoana ny anay mba andraisanao zany efa antson'Andriamanitra izany. Loloavy ny asan'Andriamanitra dia ny fiangonana ary babeo ny firenena dia ny vahoaka eto Madagasikara. Raha miadana firenena dia miadana sika ary raha mijaly firenena dia mijaly koa ny sika fiangonana. Ka noho izany ny feon'ny vahoaka rehetra dia miangavy izay
totra manokana ho an'ny GVFM zay anolotra ny ray aman-dreny pasteur Mayolina ao anatin'izany kandida zany raha azo atao satria fantatray Marina Vetas Marina! Marina Vetas Marina! Lasy tompo vavy amin'ny anaran'ilay Jesosy Kristy tompo sy mpanjaka no iarabana tsika fiangonana rehetra, itsika vahiny nasaina rehetra, itsika vahoaka malagasy rehetra, na ny eo mpitondra fanjakana na itsika ivelan'ny fanjakana, ny mpanao politika rehetra na ny ao anatiny na ny ivelany,
ny vahoaka malagasy kristianina ny fiangonana rehetra ny olotsotra na ny vahoaka madinika na ny mantra reko ny antsonareo reko ny fitarainany vahoaka malagasy rehetra reko ny fahoriana ny fijaliny ny vahoaka malagasy rehetra miantsoantso mitabataba mantra mijaly mandeha mitety ny faritry ny nosy rehetra hatrany ambany vohatra lavitra na andre ny vohatra na ambany vohatra dia mitaraina samy mahatsapa ny fahoriana iainany vahoaka malagasy fito amin'ny 50 taona no ny iainany vahoaka malagasy tao amin'ny fahaleovatena raha ny tolona ny malagasy dia nanantena fa mba hiadana sy andro fahizay ny fiainany vahoaka malagasy mpitondra maro no ny fandimby tonga teo amin'ny fitondrana teo ny maramila teo ny manampahaizana teo ny dokotera teo ny mpandraharaha teo ireo olona nanam-pahendrena isan-karazany nanao ny fahaiza-manao rehetra mitondra ny heriny ray manontolo mba anarenana sy amonjena ty firenentsika malagasy ity kanefa indrisy no ireo anton-javatra maro samihafa dia tsy mbola tafavoaka ny firenentsika malagasy tsy hoe kory ny mpitondra antsika ny fandimy teto Madagasikara dia olona tsisy fahaizana fahalalana na fahendrena ka dia nahatonga ny firenentsika anatin'ny fahantrana tahaka izao nanao izay azo natao tokoa raha mpitondra antsika ny fandimby ireo kanefa indrisy nanao tsy nambinina hoy ny fitenenana izay ka inona moa ny azo atao ka dia mbola anatiny izao fahoriana sy fahantrana izao tsika nitondra teo zany ny mpanao politika rehetra kanefa ankehitriny itsika vahoaka malagasy amin'ny faritra izay andehanana rehetra dia miantsoantso hoe pasteur Mayolina miandry ianao ny firenena vonjeo ny vahoaka malagasy vonjeo ny firenena fa mijaly fa efa teo avokoa ny mpanao politika rehetra izao no mbola hiafaran'ny firenentsika fa maingavy anao anareo mpitondra fivavahana mba raisondray ny andraikitrareo amonjy ity firenena ity fa mijaly ny vahoaka malagasy fa sao dia mba ianareo olon'Andriamanitra vahoaka an'Andriamanitra no sisandrasana hamonjy ity firenena malagasy ity raha ny faminanina ny men'Andriamanitra dia hoe ho apetraka ary mpitondra roa aorinany fitondran'ny filora valomanana rehefa tanteraka ireo dia ianao nitondra ny firenena malagasy izany antony izany noho ny tsy nilatsahana ho filoham-pirenena tamin'ny 2013 satria ny mpitondra voalohany dia nitetezamita ary ny mpitondra faharoa dia izao fitondrana misy eto amin'ny firenentsika izao kanefany dia mbola mikaikaika sy mitaraina ihany itsika raha teo hitondra fanjakana raha teo filoham-pirenena dia efa nilatsaka tamin'ny 2013 satria ny anjera 2013 ny faminaniana kanefany arak'ilay faminaniana dia mbola misy mpitondra roa aorina ny filora valomanana ary manisanao 10 taona rehefa tonga ny taona 3 dia afaka 10 taona dia ianao ny nitondra ny firenena izany hoe diso ny compte nataon'ny fiangonana tamin'ny 2003 hoe afaka 10 taona nanao hoe 2003 plus 10 2013 fa raha le faminaniana dia nazava tsara hoe afaka 10 taona ary mbola misy mpitondra roa aorina ny filora valomanana dia ianao no nitendren'Andriamanitra hamonjy sy anarina ity firenena ity koa dia mandehana amin'izao herinao zao ka dia noho izany tsy nilatsaka tokoa izay tamin'ny 2013 anaporofona fa tsy 2013 le faminaniana fa aorinany ary porofony zany ny voaka an'Andriamanitra izay mbola hitantsika amin'izao fotoana zao ka resy lahatra ny voaka an'Andriamanitra nanao ny antso tao hoe andao paster raiso ny andraikitrao amonjy ity firenena ity ka le ametrahana anao dia izay vahoaka an'Andriamanitra vonona ametraka anao ka raha amin'ny alalan'ny fifidianana io dia vonona izay ametraka anao amin'ny alalan'ny fifidianana izay fiangonana hoy ry zareo dia tsy afaka manolotra kandida fa eo ny antoko izay noforoninao dia ny Gideona fandresena ny fahantrana eto Madagasikara nangatanareo teo mba anolotra ny pastera raha fifidianana no ametrahana azy eo eto ny antoko politika filohan'ny GFFM tonga eto koa dia renareo zany antso zany ka dia ambarako amin'ny fomba ofisialy
fa raha ianareo voaka malagasy rehetra tsy akanavaka no manaiky fa ametraka ny tenako eo amin'ny fitondrana na amin'ny alalan'ny fifidianana na amin'ny alalan'ny fomba hafa dia manaiky ahy satria reko ny fahorian'ny voaka malagasy amin'izao fotoana ka raha sitrakareo dia vonina ny tenako andrainy andraikitra anarenana ty firenena malagasy itya amin'ny taona ho avy 2018 sakano ambony ny tanatsika raha makasitraka izany tsika vaoaka malagasy sy ny fiangonana rehetra ataotsika mitehaka miatsa no mesatsika voninahitra an'Andriamanitra zay zany ny fanambarana lehibe ko dia samy mitondram-bavaka amonjy ty firenena tya itsika ko dia ny tompony hitazo voaka malagasy tsirary avy izao voninahitra teo an'Andriamanitra irery any halleluya halleluya Isara falangandeka la fange Ajovle unja peo mamtsike Mapifal mapaer mamtsiksike Akeke no tsilavtra naka Isara falangandeka la fange Isora tsike le tupo faefan Nanume tsike le unja peo fanambaran Ropulu toni sometka walaban Tsike no yarkati kurange RFA ninoni naka RFA Radio Saba Belu pulutone Belu walaban RFA ninoni naka RFA Radio Saba Belu pulutone Belu walaban Taina Europea sara eta Taina Europa nuana jabi Tatina na pakafia nazi Bella bella le unza pe apocalipsi Isora tsikela tupu faefan Nanu mea tsikela unza pe ufanabaran Ropulu toni somet kawalaban Miancho tsike no yarakati kurange RFA ninoni naka RFA Radio Saba Fai una tica, fai una tia, uma tica, a dove mi tiri